atolotry ny asem radio nareo zao tahotra ny ho afa baraka fizarana voalohany tantara indromoseo nosoratany Ravorimbato Ony Lantoarmamy ho velomin'ny Saoly sy Louise Ravelso miaraka amin'ny Slofy José Nofy ary Zomaminy Rina mandray feo sy mandrindra raha teknika Ando manatotosa Slofy José. Sendry izay lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra. Sahany tokoa izao no milaza fa tsy zanany no hitiko ary mbola nampiniko hoe raha mbola tianao niaraka amiko dia hisoro io zaza io. Sahany no miteny fa mampirafy azy inona ny atoko? Ny zanako kosa aloha tsy alako izany ary tsy ho vonoko na iodika vizy na iodika vanana. Dia iza nefa niara-melona amiko ny zanako? Dia tsy anandray izany ny zanako? Hery efa vonina sany laza fa tsy anambady inona re no ataoko hoe? Inona ty mampiasa saina mafy an'seto io ry hery tsy fanonsy mihitsy ny toy izao ka vaka ry zay ty ny loko rato tena tsisy ohatry ty hatramin'izay nahitako fiainana sy nanatrehako-olany tena zay iratsaina mafy tsy hitako tsony izay vahaolany fa inona ny mahazo ny se maninona raha ambara amiko dia raha mitady izay tokony atao ny alahelo tsy ambara havana nge ho no zakany tompony ihany. Tena sarotra ngery sy ny zavatra mahazo tena sarotra na sarotra manao ahoana na mafy manao ahoana maninona aloha raha ambara raha zarain'se amiko nge zany mba mety ho maivana farafaharatsiny na dia tsy ho hita aza izay mety ho vahaolana sady isika koa ngery se natao nyresin'ny olana fa tsy natao resin'ny olany ka mitomany angamba sisa ry se tiny tsy ataoko na ny anako mafy nanambarako tamin'ny an'izao teniko izao. Dia ahoana ihany ry hery ny atao ny kipoko ange efa hiditra amin'ny faharoa amin'ny volany ianao to tsy mihevitra an'izay tokony atao akory ka ina mory ary sonisainako an'izany reny efa nanontany anao tsara hoe tsisy atahorana ve namaly tokoa tamin'izany fa tsy misy atahorana saingy nidridrangilonao omeo lava toy ny fanao saka raha ve dia ho adinonao no nanontany za koa moa efa entiny tahotra anao satria ianao sady mamofopofona toka tamin'io andro iny sady tadidinao tsara fa nitrerotrerona tsy misy ohatr' izany ianao dia izao mivokany dia ahily io aty amiko avokoa ny adisony raha zao fa tsisy adisonao mihitsy ny amin'izany aiza koa moa no alalako na zanako io na tsy zanako andray mety ho zanaky ny lehilahinao hafatany io dia izany tadiavinao fatorana andray izany fasahianao ry hery inona indray izany tokoa ny hoe hainao tsara ny mandahateny sy miaro tena rehefa avy navita ny sitraponao adala ianao iny tsy famaly aminao ny antony atongavako eto fa anontany an'izay hevitra ho farany morana pahako hevitra ny hevitra ny tenao fantatra esoro io zazy io maninona tsy mila ny ho ary eto amin'ity tany ty ary raha mbola tianao ny fanatry tava amiko dia taterao izay lazaiko izay inona tsara hoe ry hery ty loza lazainao dia sahanao ve esorina zany ny zava-misy mahazaka ianao tsara tsy mataty ianao mahazo miala raha toa nefa ka ny vola ny olana aminao ndeny nde misy vola inalina ry ary amin'ny tanao azy raha tsy ampy dia atsoe ny lara amin'ny finday raha teo efa any aminao raha teo tsy matahotra an'Andriamanitra raha ianao rery ary tsy matahotra an'izay atahorako koa raha isoany ny volanao fa tsy ilaiko ary aza manantena hoe hiantso anao ary tandremo kosa mandona ny ambaravarako any koa iarso miverena aloha zany hoe raha azoko tsara zany ry hery dia mampirafy se ty tena marina izay voalazan'izay zay rato ary tsy hitako izay hevitra tena izay mavaky ny loko nefoangy raha tsy diso araka ny fitantarany se dia efa mitoejaza ho roa volana ihany koa zao zany angery se ty ny tena mahatonga hiteny hoe olana tsy zakany saiko tsony olana tena goavana iarso tsy fantatra dadasininy ary izay ny fianakaviana roa tota moa fianakaviany voangy io
efa eo ampanomako manana ny fanatanterahana ny mariasy satria ho no ho hita ihany ny kibony voangy. Inona ry se radona ataoko dia ahoana ry se ty zany tsy hitako fa tahakaniza moa ty ary solazainy se ty ary ahoana ny fankalalanareo aniza ry se tovavy tsotra tsy be teny rehefa misy zavatra tsy mahafaly azy dia ny masony napitrapitrany dia miodina izy tsara tare aloha izy teny ampanaovana fanazarantena vao maraina no fakahitana ary ndre zany manderery ary ianao koa nge manderery tsy mitovy moa zany sika ka maninona ary raha miara-mamindry angamo tsy efa miara-nazakazaka sy mamindry tsika zao ary ianao anga efa bakaty foana sa voandroany mihitsy toatra ny voandroany ihany natazana no tetiko ianao aza tazako fonako ary ianao zany manara-maso tsy manara-maso fa za manderery raha sanatria misy loza mety manjoa satria tovavy dia fantatra avy hatrany ny olona mety andosirako sy mety amonjy olona marobe reko izy ny sanao an'izany raha zary zao zany nolodratsy dia ahoana anao manao an'izany fa andatsy ange tsy kely lalana sady nitoanao zao be avitan'izany ary mba ianao tsy mba mananamana no manderery tsy manana ary ianao manana namana sa tsy manana ohatranao koa saingy ilaiko ny fanazarantena isa-maraina dia toy izany koa ka hery aloha ny anarako fa iza mba etsonanao Yarsoa faly mafantatra anao zany fono tsika zany mety eo an'ity foana arakaraka satria ndraindray mandeha ndraindray tsy mandeha arakaraka ny fandaram-potoanako ihany ko io mahafinaritra nge raha itsika sy anao miara-miazakazaka foana izanandro amin'izay sady very ny tahotra ao ny tsy mangina ihany koa marina zany tsy fakahiteny ihany isika aleo ny fotoana no mamaritra ampiarahantsika miazakazaka tena manoteny anao tika mba azonao mena avy aloha zany la raha findainao raha ohatra ka tsy mahatisy dia mba antaniko ianao ny ariva alohan'ny maraina be hoe andeha ve sa tsy andeha mampimeahy ianao dia isakariva zany ianao iantsoa ihany ko maninona moa raha sitraka ao tsy manana finday fa aleo ny fotoana no maritatika ny fionatsika sy ny mpiarahantsika miazakazaka ay dia aiza zany ianao mipetraka dia alaiko any rehefa ty ahita ianao rehefa ty ary azakazaka sika toavy ty samaraina ohatra zao dia raha zany tonga ny ao fa ianao kosa tsy tany dia ahoana nahoana raha ny tsy manana fanontenana toy izany ianao ianao nge raha tsy tonga tsy very fotoana ny tsy madiniko zany toko ianao mavita azakazaka ara-dalàna sa miovy zany raha tsy eo iny ary aleo ekena dia ana tena fahatongavanao any zany zay aloha fa nefa maninona moa raha teriko ianao andana tonga dia mandeha fa za mbola misy zavatra kely ataoko vo andeha ody ay mandra-peona ary ianao nanomboka teo dia niarak'izay ny ao n'izay ny abitso ary dia toy izany foana ny fionanay lasa tsy fotoana fiarahana miazakazaka tsony fa lasa fotoana ifampizarana fity ihany koa dia hono ary se taoriana n'io resaka ny fanaovanareo farany io mbola niona ve nareo sa tsy niona intsony tsy niona intsony atsoko izy dia tsy mamaly andehanako any an-tranony satria efa fantatry ny reny milaza fa tsy eo foana dia nenoko fa mandositra ilay zanak'olona dia mbola tsy fantatry ny reniny zany hoe nitoejazy ty zanany ary ny saraka nareo za ndrehetra zany tsy fantatro ny olako zao tena manentsika any eritreritro manontanyny tenako aho hoe nakaizy izy nanahoana ny aminy dia nasarotra tokoa se ny olona ny seka ny olona miaraka amin'se akoroa samy nitoejaza ny any voangy vita ihany fa ny any Yarsoa lazainse atao ahoana raha mba ny ray ihany moa nitoejaza mva ho azy ny olana zany angery se ny tena mahavaky ny lohako tena manaonao foana mihitsy ty ry ery
ny antorohevitra ataoko anse alohany io de mandehana aloha mody de makasaina tsara. Ise ihany mahita ny vahaolana any amin'izany, na ise isaina ny mariazinareo sy voangy ka nadiny tanteraka ny arosoa, na ise manao ny fanohitra amin'izany ary hiaraka handositra amin'ny arosoa, anise ny fanapahan-kevitra farany. Iarsoa, mifaza amin'izay vivatoandra eny ny andro e, angah ianao tsy andeha hiasa? Tsy asa ary niny anio fa tena marary amafy izany lohako izany tena ko manontolo ihany koa. Ko maninona anaka raha manatona dokotera? Na aleo atsoka ry andriaka dokotera ho avy ety an-trano hijerenao e? Hoako izao ry niny tsy hoe marary be tsy zakako ange fa mbola azo efina ihany. Ka hoetiko aty ara ve ny sakafonao sa mpanateriko any andry? Tena tsy ahinana mihitsy angamba ary niny fa misaotra. Hoako izao mihitsy ka? De vao maika hitombo anie izany ny aretinao e, sady tsy mety angalana dokotera ianao no tsy mety hihinan-kanina, fa inona mahazo anao ty e? Fa hono ary niny? Ahoana izay? Oviana ary niny hery nandalo taty amintsika farany. Angamba tamin'ny herinandro iny. Tsy teto anao tamin'izay fa hony tokoa anaka. Misy olana angah eo aminareo sy herika, izany ny makarary anao? Ny saraka ange izay sy hery niny, ary tsy afaka niaraka atsony. De izany ny makarary anao? Inona anaka ny rarahinao an'izany Ianao angah kilemaina sa bokaka matahotra ny overenjara? Tovavy tsara tareto io anao ko makahitena amin'izany. Lehilahy anankiray atanjao ny saina de akino amin'Andriamanitra ny fiainana, fa matoana rao ny saraka tsy ho anjairanareo izany ny araka. Ka tsy izany angery niny fa... Tsy misy fa fa mitsangana ianao teo de amboary ny endrikeo. Jereo anie ty aratsianao miferinaina amin'ny zavatra kely tsy misy dikany raha ianao. So de kosa ary nanaonao foana tany ianao ka izay ny mampiferinaina anao sy mampiady saina anao ry Arso. Lazao azy marina mahazo anao e. Niny toejasa ange ahy. Inona re ty loza henoko e? Fa inona ny de nahazo anao ry Arso? Nahoana ny de nanaonao foana? Ty andrakandrana loatra mantsika, tsy efa nananatra anao Ka tsy fity ny angery niny. Za koa aza mba voatery. Voatery ahoana e? Ary tsy fidiny ahoana? Fa ngahinao zazakely ka manaiky ny aolana? Tsy naolany akory niny fa somary mamamo izy de tsy nanaiky raha tsy vita ny sitrapony sady sara teo koa natahotra azy. De izao ny vokany. De ahoana hoy izy? Efa mba nilazainao azy ve ny zavatra mitranga? Efa nilazaiko azy fa mivaly teniny meniady hoe esorony fa tsy zananonony eto. Esorona? Ataoko mahalala iny. Raha mbola te ho zanako ihany koa ianao ry Arso tsy mila olona mpamon'olona. Arso no ataovy ao tsainao, tsy maintsy manambady ianao raha tsy te ho afa-baraka eo anaty amin'ny fiarahamonina sy ny fiangonana. Ka izy angery neny tsy mety manambady de tsy mety miaraka amiko tsony raha toa ka mbola eto amiko nyty zazy ty. De iza raha ny tadiavony eno vadiko eo. Kello ianao ry Arso. Olona tsy tia taranak'izany no anaiky apakatra anao ho vady. Atao ny kilalao fotsiny ianao. Fa mino marimarina fa misy olo-kafa koatranao miaraka aminy any de ianao ataony fanalalandro. Matoa izy samy teny hoe alao io zazy io. Neny inona izany ny atao tena marary aza ny lohako izany. De voadinina ny amin'izany. Mandidy ianao ary Arso mampitandrina anao ihany koa. Tandremo sao manao anao foana ka mieritreritra ny anala io zaza ho kibonao io fa mahita ianao silaky ny ainao io. Mandrosory andry fa tsy midy io Manao andry? Ty. Fa nga marary ndreny mbola tsy miala eo am-pandriana hatramin'izao. Somary tsy de manao tsaratsara ary andry Zany. Aleoko aloha mibongoka ato anaty fandriana ato. Ka ndringe tsy mbola mihinan-kanina na de ronono indray misotro azy Maninona aloha raha mba misotro ronono na farafaratsiny raha mboankazo malaiko manary andry
ory Arsoa ka inona ary ny tadiavindry entina miady amin'ny aretina raha izany aleo mihitsy ndry akakoronono fa tsy mety amiko mahita ndry mahino ny aretina toy izao ka izay indray andry tsy mba azo ifandaharana mihitsy eto arararono fotsiny izay efa tafaverina tia ny ronono ndry efa nasiako siramamy amin'ilay itiavandry azy misaotra ry andry tsara fanahy loatra amiko ianao aza dia miteny an'izany nareo aza ny tena tsara fanahy amiko mba nampiatrahano asina naiky nipetrahako ato aminareo nefa zange sady tsy avanareo ny tsy fantatrareo hoe izavy ireo avako fa hony tokoa ry andry hoe ahoana nanafatra anao ngany eny hoe andeho aiza tsy nanafatra afa-tsy ny hoe arao maso Arsoa izy sao dia mivoaboaka eo fa maninona ry Arsoa fa nga voasazo tsy mahazo mivoaka ndry any amin'ny borony any andeha tonatonana toy ny vehivavy lehibe tsy mahalala fomba mantsy raha toka ny tranony avy trano no hivantana ny tranony koa tsy hitako raha teo mba hafahafa tokoa ane izany enimbolana ny arahany izy roa nefa araka ny nambarany Arsoa dia mbola tsy nety ny hery tany an-trano izy na dia indray mandingana azy asa ny tenako angamba no tsy maharaka amin'ny fiainan'ny tanora ankehitriny dia eto fa tonga mandrosoana madama inona no azo anampinanao izay manahoana ianao anaka mba hitady kely ny andriamatohery mba ao ve izy izay eny tompoko ao izy fa miandry kely fotsiny ianao mbola misy olona mantsy eo aminy eo eny tompoko iny fa nivoaka mahazo mandroso anao madama mandroso anao neny fa misy ina ny tonga tampoka tembrono fa angaty namaka be tsy nahavita ny antso akory manahoana aloha ianao anaka azafantary neny manahoana aloha neny dia mipetrapetra aloha mialatsiny fa tia nataitra mafy tamin'ny fahatongavanoko fa misy manjoany Arsoa angary neny sa tena endratra tokoa ny fahitako anao izany fa inona ny antony mahataitra anao anaka dia niova tapoka ny endrika eo nahita ka tsy fombanao mihitsy angery neny mankaty amin'ny boroko Arsoa no matetika mpakaty fa maninona raha mba natsoina dia tany an-trano tsika nidresaka fa tsy nysahirana nakaty no na farafaratsy ny tany etoerakafo ohatra aty amin'ny borona no tiako resahana ka hono mba afaka miresaka amiko ve ianao aloha sa voatery tsy maintsy maka fotoana vo afaka miona aminao so mantsy manelingelina anao amin'ny asanao izy ary neny dia hoe anelingelina ianao fa tsy voatery maka fotoana izany koa nge ianao ka efa tonga eto anao ka dia eto ary tia resaka misaotra anao nanaiky ny hainao sahady aloha tonga dia basety fikavina ny ary hery tsy afianiko fa avy dia arangaranga tsy anontany ianao izay nataonao tsony fa ny inona moa ry herony dia nandrisika anao anana saina sy anery ny Arsoa analany zaza izay hoentiny nefa ny rahanareo nanao ihany izany voanisy ka tsy izany angeriny eny fa ajanony aloha ny fahanao rehefa risaka amiko anga tsy atokisanao fa zanako no entina no sahanao ny manery azy ianao zany zavatra mamaofady izany inona ny tsy mamparisika anao akazo vaty fa ny analany zaza maharesy lahatra anao ka tena tsy mety angeriny iny inona ny tsy mety izany angeriny eny fa aza siana fahoao hono ary hery misy olo-kafa miaraka aminao angahany dia Arsoa zanako nataonao kilalao fotsiny dia nanaparanao ny sitraponao rehefa mamy sy tsy nahazo izay ilainao any amin'ny ilany ianao neny avelao aloha mba nazavy tsy mila anao miteny tsony na dia indray mbava akory aza tsy ilaiko tsony izany tsy ilaiko ihany koa anao manonona sy miantso ahy hoe neny raha tsy hoe anga efa lasa vadin-janako ianao tsy azoko ekena koa nefa raha ianao no vadin-janako ianao aza tsy misy tahotra tsy misy enatra akory ampanalany zaza tsy vitan'izay fa mbola tsy matoky azy ianao ka moramora ihany ianao aloha raha matora sendra fa atao boroko ange ianao matahotra no afa-baraka anga zato ianao fa hoe mpitatana orinasa lehibe nefa nahabe voka zanak'olona ary tsy vitan'izay fa mbola manery tovavy io analany zaza zany ny tahotra ka teanao aminy eo
zany tokoa ny tonga amin'ilay fiteny hoe te hifidiny lohany nefa matahotra ny maso. Mafy loatra nge zany teninao zany raha matora sindry fa maninona raha zay atondehanao na avetrany dia lazaina fa eo anao manao vavaratsy eo ary efa vita zay tianao ambara dia mahazo mandeha koa ianao. Ary to zato anao manam-pahadosoana indray ny teo be vava sy mianatry ny mandroaka tsy mba mipitrapitra mampalahelo fa mivandravandra mampatahotra voalavo sasatry ny miaina anga ka saka matorona lambolombava. Zay filazanao azy tsy maninona e tena eo zay mbola tianao ambara fa rehefa tsy manakolazaina intsony ianao dia ampanatsana lehibe ny lazako aminao hoe malalaka ny varavarana fa za mbola be asa ary tsaro fatao mibiraoko a ananako ny fahefana rehetra androkanao raha toa ianao ka miziriziry sy mbola be vavy eo. Moramora kely ny vavanao riery a saranao aza tsy avy hatrany dia polisy ny netiko teto hakanao fa mbola ny tenako rery amin'izay afaka tsara mibaraka anao mba fantatrao moa ianao afaka mikopa-kelatra fa zahay mianaka fa baraka tanteraka saingy tsy mitondra polisy ary tsy hanao an'izany tsy noho ianao no hanaovako an'izany fa no hiaro sozanako izay mitondra rano ka so izy fahavoazana mandreny mahazo anao tsy fantatro maty izay mbola fitiavana ianao any. Ka lazao ary zay tianao ambara fa ela loatra azy ilaozanao be safary eo. So mihevitra ianao Andriamatohery fa hoe ny antony nahatongavako eto dia iangavaina hoe halay vady ny zanako fa afa-baraka izay. Safidinao izany ary anjaranao ny mahalala sy ny andraikitra tokony ho raisinao ny atondiako mampitandrina anao fa raha misy mahazo an'iny zanako iny dia tsy miala aminao ary tsy ilaiko tsony ianao manatona azy na mitaditady azy any an-trano azonao tsara izany ary reketo tsara ao anatin'io diary tsara tarehinao io fa raha misy mivoana izay voalazako izay dia mifampitady amiko ianao. Fa izy ary se iny ramatoa iny ramatoa mitonantonana ramatoa tena mivadikondana ary koa mivadika atodoa e fa inona daholo ry se ny mahatonga ny sehiteny izany rehetra izany iny ry se ty mamany Arsoa. Mamany Arsoa? Dia inona no antony nahatongavany aty amin'izay? Mampitandrina ahony e raha maninona hony ny zanany dia tsy miala amiko izy. Fa inona no mahatonga azy hiteny izany? Inona moa fa tsy dia ireny zava-niseho rehetra fantatry se rehetra ireny e ngamba vo ny adikadina tao i Arsoa dia nitrotro ramatoa ka tonga nakaty amin'ny biraoko. Dia tsy mba niezaka ny nandamina ve se na farafaratsiny nanao izay tsy hitarany resaka? Izy arangery se ka tena tsy nisy nandarana mihitsy inona no azoko atao eo. Dia ho raharany anseko olana miampy olana inona no hevitra ataony se amin'izany? Ka inona moa ry se no azoko atao fa dia miandry izay fidonany fotsiny sisa. Maninona ry se raha atao izay ahitana ny Arsoa dia izy no ampiresahana sy alamina ny sainy. Tambatambazana indray ry se so sanatria tokoa ange misy ny fahavoazany ka ho voaroaroy tokoa se eny fa na dia adi-tsaina fotsiny aza nde dia mety ahatonga fahavoazana ho azy. Sarotra izany e ny fahitana aza vao mainka mampitombo ny alahelony sy ny adi-tsaina. Tsy hanao an'izany ary se tiana dia zanako aza no entiny se zany resy lahatra fa tena zanak'ise tokoa no entiny Arsoa. Zanako ry se ny entiny za nge niaraka tamin'ny voalohany ary inoko fa za ihany ento fahatairako fotsiny dia navoaka an'ireny teny tsy voahevitra rehetra ireny. Hevitra manaraka ary sao dia mba mety manana ny sariny ve se raha manana ny sariny se dia omeo akoatr'izay lazao azy toerana falehany matetika atoro ihany tranony ary izany mandamina ny sisa rehetra. Fa ataony se inona ry se ny sariny sy ny toerana falehany inona no ataony se? Omeo fotsiny raha misy sariny ihany fa raha fanampiako ny se ty mety moa araba soa araba tsara tsy mety efa nialan'inony isika nandrosiko taitsiny rehetra ka afaka didy amin'ny fatana. Ndray ary raha izay ny fantatry efa mety eny fa na dia tsy ambarany se aza izay ataony se ty ny sariny misy aty amiko. Aiza se ary kay tena tovavy tsara tare izy izany ie tery se dia ampizaliany se ny sainy izay zanak'anjely ny tsy hitako fa dia tena tsara tare
ny zaza hoentiny zao very se tsy ahafatifaty kely ka tsy afa manoatra nge ary se fantatr' se tsara nge ny toerana misy ahy tsy afaka manao ny inona ntsony ahy ataovy anatry ny sisa ryseny toy izao ah tsy nitranga nge zao raha toka niaino zay teniny se sangetiny lobe sy ny taoka mantsika tsy mihevitra zay tokony atao ary se zay fa tena marary any loka andao mihitsy aloha odika Yarsoa mahita hevitra anaka ny amin'ny olanao oe ahoana ry neny fantatrao tsara moa ry Yarsoa ny toerana misy asy ny toerana misy ianao eo amin'ny fiangonana ka inona ny tiran'izany amin'ny mahaso ahy fa angary Yarsoa everinao fa tsara izany tovavy be voka tsy manambady izany a indrindra fa hoe teraka tsy manambady ratsy eneny mahaenao an'izany feo izany ary ianao mba olona mahalala tsara an'Andriamanitra ihany dia ahoana izany ireo tovavy maro samy vingitra sy mitrotro ny zanany nefa tsy ombambady akory reny ny tediavinao ianarana reny nefa tsy lany enatra sy efa tsy marahara izay fahafahambaraka ntsony angamba inoko koa fa ny ray aman-dreniny aza dia tsy manana andraikitra lehibe tantananao anatin'ny fiangonana ka izay no nahatonga azy ireny anaonao foana ka dia adiny teo ny aja sy mivoninahitra diso angerina iny izany voalazanao izany diso ahoana e ny eloko ny rainy a tsy eloko ny zanany dia toy izany koa ny eloko ny zanany tsy eloko ny reniny na ny rainy raha ny marimarina kokoa dia na hoe samy hafa baraka azy izy ireo a mety mba tsy fidino an'ilay tovavy angeny na tonga iny zazy ny tetỳ an-tany ary manana ny andraiky ny tantaniny avokoa ny tsirairay fa tsy voatery hoe ao am-piangonana ihany rehefa fa baraka moa dia ny adalan'ny tena aza tafindamba fa ny adalan'ny hafa kosa angeno imezany tsy fidino azy ahoana ry Yarsoa ny sitrapotsy voahevitra no mahatonga an'ireny zazy ireny tsy misaina kely akory fa variana sy sondriana amin'ny fafinaretatra sy ny hasambarana mandalo dia milazany hoe tia dia atolotra daholo izay azo atolotra eny fa na dia tsy tokony omena aza raha tsy amin'ny andro ray ka inona raha ny hevitra hitaneny amin'ny olana mahazo azy lozatsika sy neny miady hevitra ela be eto fotsiny ho fanavotana ny voninahitra ao sy tsy njovana ny tsy hafa-baraka anao ry Yarsoa dia hoy aho hoe maninona raha lamina dia resahany andry dia iandro no atao vadinao sy ho rain-janakao inona tsara hoe rineny izany ho ah iandro natao vadiko ho rain-janako so dia miteniteny foana ianao rineny a izay inge ka olona mifampitondra toy ny mpianadahy ka ndia avadika hoe ho fifampitondrahan'olon-droa sy ho fifankatiavan'olon-droa so dia tsy mety izany rineny ka so dia miteniteny foana ianao tsy mety ahoana e vonina ny teraka tsy hanambady izany ianao iandry eny hoe tadio fa na ny fampitondrana toy ny mpianadahy azy nareo afaka mivady satria tsy misy fanondraisana sady azo porofony izany dia toloranao vady izany ary ny dia iandro koa toy izany taloha izany rineny a tsy amin'izao fotoana izao tsony tsy hanaka an'izany velively aho tsy mety amin'ny fisaina kokoa izany e 10 taona izay no nitoerany andro teto a tsy nisy fotoana na dia indray mandeha aza ny lazany tamiko hoe tianao ary Yarsoa ary iza moa tsy mahalala fa mpianadahy izay motsy ny vavanao io no mitenisaka izay misy manontany ny mpiara-mivavaka sy ny mpiara-monina fa zanakana tahanao vany ambanivohitra io ka nahoana no ampifampiterinnao amiko miteny eny ry Yarsoa azo ialana sy azo tsoahana rehefa misy miporofo mazava ary mora foana no mandamin'izany izany no miresaka amin'ny andro dia huite izy eo valiteniny fitiavako indreny izany ry Yarsoa natao izay ataony eny ihany fa tsy miditra n'izany velively aho eny na anaika azy izy tsy raharahako izay fafambaraka any ny voninahitra efa ninitsana raha teo afaka anao inona ntsony moa e fa firony tovavy niteraka tsy nanambady moa ahko hitadavam-bady indray dia ny fahafahambarakako izany ny tsy raharahinao fantatrao moa fa dekonina tsingon'olom-bolo ary mbola folohan'ny fikambana ny vehivavy ihany koa apetraka ao aiza ny voninahitra amin'izany asainao hosenin'ny olona sy hororany
ay morone zany mivoninahitra ao ny tena mampanahanao mafy sy tena tianao arovana fa hono ary neny mba aizaho aiza amin'izany koa sara ny fitiavako hoe motsy ny fitiavana ny lehibe indrindra ekeko any anaka fa sarotra aminao ny anatanteraka an'izany ianareo anie tsy sarotra ny fankatiavanareo fa mora foana ianareo olona efa nifankahazatra sy efa mifankafantatra toetra tsy han'olo-baty mafananao ange ahy tsy no avaliko ny torohevitra orina eny raha toa matahotra ny afabaraka ianao nao afa-boninahitra dia aleo angoronetana tsofo rano ary neny tsodrano no angatahako aminao fa raha hoe ny anambady any andry aloha tsy mety amiko hoe tsy anaka tsy mahazo mivoaka eto ianao tsy avelako andeha mihitsy mifona anaka noho ny teniko teo avizany zanako izany ao fa tsy hamerina izany resaka izany ntsony Yarso fandeha hoaiza ndre neny angeka nanafatra fa tsy mahazo mivoaka ho ndre ay nanafatra neny dia tenenyneny fa tsy zazakely ho ny Yarso hoe ka mila mibenana sao dia hoe mipiritsaka na hoe atahorana ho voan'ny loza raha mihoatra ny vavahady afatra angeny ary Yarso fa to zandray ny toezeranao mpanatanteraka fotsiny mpanatanteraka ianao dia ambara ho amin'eny ary izay nambarako anao izay lazao izy hoe efa olon-dehibe ho ny Yarso hoe ka mahalala ny ataony faraparatsiny ary mba lazao izay alehanao fa sao dia manontany izy ka tsy hitako izay avaly azy lazao fotsiny izy hoe lasa mivoakana izy ary aza matahotra hoe fa tsy maintsy miverina izy izay fa lasa dray marina fa inona ary maharombotra ny Yarso ary inona mahatonga neny andrara azy tsy hivoaka ny trano inona ary izy ry lasa tsy tana dia ahoana koa moa fomba hitazonako azy eo fa inona ry andro tanataonao dia tsy voasakanao ve izy ataoko ahoana ary neny ny fisakana azy olona nge iny fa tsy biby olona manana ny safidiny idy sady raha zazakely iny vitako ihany nanampitamby azy saingy ny fanohatra an'izany ny olona teo an'loko olon-dehibe aza hitako iny ka hanaonao foana any aiza ny tany alehako fa hoaiza hono izy ry andry dia tsy nanambara izy izay rehetra nambarako tamin'ny teo izay ny resakay fa hono ary neny inona daholo no anton'izao rehetra izao antony ahoana ny tianao fantatra mba nentinao tony ny zanaka ihany ary neny ary mba nitondranao tony ny reniko koa maninona dia hanafenanao mahory anao maninona raha mba harany olana dia mba iraha mikarika eo izay mety vahaolana aza miteny izany ianao ry andry tsy vonina ny hanafina aminao zahay indrindra fa izaho miandry fotoana ny zavadrehetra ka anio angamba ny tsara nambaran'izany ny hevitra neny izany dia hoe zany atao vadiny satria hery tsy manaiky ny apakatra azy izany no hevitra narosoko azy saingy ahatezerana ny nasetriny inona no ataoko ry andry atahorako anaonao foana any ny zanako tsy raha sy aloha le hevitra neny zaho efa mba nity mangina ny Yarso ihany saingy ny sembatsemban'le heriny nefa dia izy hoe mitoejaza ahoana raha tsy mitoejaza izany izy dia tsy nanao an'izao resaka tamiko izao velively neny to hitako izany atitsainy ataony ahoana tokoa moa fanambady izay nentiny tony anadany ihany iandry manontana anao ane inona ho any ho atao to ilozanao mandefa fisainana fotsiny mieritreritra ny teny avaly anao ary neny ka inona ary no avalinao tsy manery anao akory zao ary aza miresaka amin'ny tsy makasika an'izany fanambadiany izany tsony aloha neny efa reny izany dia avelao aloha izy akasaina sy eritreritra aleo izany resaka aminy ary ezaka anodina ny lohany raha mety izy fa tsy mampanantena nefa dia misaotra anao ry andry ny amin'izay mety ho fanampianao tsy hafenina aminao fa tena miasa mafy mihitsy ny lohako
fa hono a efa vita ve zao sakafo ao zao e? Efa vita tokoa ka nefa Iarisoa ity mbola tsy tonga foana. Andao sika mianaka tonga dia ihinana e. Saroa ny hafanao fotsiny ny anjarany. Ndao ary nanahona ihany seny toy an'le fitadiavam-baolana ny aminay sy Iarisoa efa mba nahita azy ve se? Nahita azy tokoa za vao saika hitantara ny anseny tonga aloha ny fanontanianako. Ka nanahona ry se ny resakareo? Tena miady saina ry se zany raha tovavy a toy ny tsy atao tamintsony ny fisainany ny vatabe ny fotsiny eo anyloany se fa ny sainy tsy ao mampalahelo se a ny any se koa be fihetseham-po. Maninona moa raha avy hatrany dia tantaraina fa tsy eo mampandotso aoko. Noho se ary ny resaka ny fanaovanay e. Ity zany no Iarisoa voalazan'ny hery sy araky ny sary ety an-tanako. Fa ny telo no nandalovako teto androany aho vao nahita azy. Ary tena ohatran'ny marary inge izy zany sa matory-pitoerana aleo hoe atonina. Manao ny Iarisoa afaka mba mipetraka eto amin'ny latabatra misy anao ve a? Iarisoa? Fa izy ianao mahalala ny anarako? Anga tsy anaranao io voalaza eo amin'ny valopy vao navoakanao avy eo anaty poketranao io? Ary ianao zany tsy mahalala fomba? Fa hoanao ianao teo? Afaka mipetraka eto ve aho sa mbola misy olona hafa andrasanao? Mahazo mipetraka ianao ka tsy misy olona andrasako izany fa za koa azy efa andeha zao. Andeha? Ianao mihitsy nefa no mantony nanantonako ety iresaka aminao. Tsy zany fa nahitanao irery aho dia za koa mba irery dia nanatony. Iresaka? Zangy mbola tena maiky tsy aleo manaraka. So dia ny fahatongavako mihitsy no mahatonga anao andeha. Tsy maninona ary fa aleo manaraka e. Rado aloha ny anarako e. Rado? Faly mahafantatra anao. Tsy maninona ary fa afaka mijanona indray amin'ny resaka aminao e. Aleo foanako ny fotoana tokony ho vonjeko. Tsy maniry ianao ange fa afaka mandeha ianao e. Azo atao amin'ny fotoana manaraka ny resantsika. Tsy maniray ianao fa safidiko ny hijanona e. Sady te hanala ny alahelo rehetra atao anatiko ato aho. Enina dia tsy fantatra azy ianao dia tsy mampaninina. Rehefa milatsaka fotsiny ranomasoko nangoniko hatry ny ela dia ampy azay. Iresaka amiko izany ianao? Iresaka aminao ary lazany manjoa sy ny henako ankehitriny. Dia inona ny tantarainy ase? Nataony se rehetra azy e. Alahelony tena alahelony. Ny nanireny se azy tamin'ny se mamo zany ka nahatonga azy ny toe-jaza sy ny teniny se hoe alao io zaza io. Ny ampy ny teniny ireny nitady an'olo-bady azy. An'olo-bady azy? Fa ahoana? Ho fiarovana ny voninahiny hono sy ny anakonana ny fahafambarakany. Ny voninahitry ny reny ho arovana satria hono izy dekonina. Zay indray indra matoy sy ny voninahitra. Dia ny fitiavan-janaka no atao sorona. Ka iza ondry se ny tadiavin-dreny no vadiny nambarany ase ve? Zany andro mipetraka ao amin'izany hono e. Iandry? Anga anadany angery se ty zany e. Efa no azavainy fa tsy anadany zany hono iny e. Na dia mipetraka ao aminy aza taizany reny nono. Dia nanaiky ve izy ry se ty? Araka ny fanambarany dia tsy nanaiky izy. Nefa ny firesany dia tao hitako fa feno fisalasalany izy ary mitady anaiky e. Ka maninona mory se raha ohatra ka mba ahodiny siny lohany sao izy mba mety dia se manambady azy tsy anatsafity tsony inge izy izay koa mahalala ny tantarany raha teo. Dia anararoatra ny tsy fananany safidy zany dia tereny ho masaka toy ny voalobo-jaza ihany koa zany ny fitiavany. Tsy zany angery si fa raha mba se manambady azy dia mahalala ny zanako ihany na dia tsy ampahafantariny se azy aza fa izany raha iny. Dia amin'ny eritreritra se ve anaiky ny hovadiko ve Iarisoa? Tena ekeko fa izay no antony tadiavako ty Iarisoa an'se ty. Kanjo se monina moka azy fa
fa raha tsy zanak'se aloha fa zanak'olo-kafa dia tsy nanao an'izao velively a. Tsisy mangataka voatamaina ry sety ary tsisy mangidy sy andramana izany fa ataovy aloha mba hakarakaro ry se fa tsy tiako hotaizan'olo-kafa ny zanako se zao mba mahalala an'izany mba avoty ary soa ary mba jere mo zara enjanany raha migadra nge ary sety tena neny sy andry io mba afaka miresaka aminareo ve afa misy vaovao ambarako anareo. Nanaiky mifangatahako azo vady ihany angamby ary soa ka anio nanambarany azy amin'ny fomba ofisialy. Fa misy vaovao lehibe ambaranao anay anga anaka no dodiny ery zato ianao. Tsy maintsy vaovao lehibe zany ry ne matosika mianaka mihitsy ny niarana ntsony ka eto ary anaka izao teninao ry fanadinika sy ny toetra ela tao anatin'ny fisainako ary ny sy andry dia vonina ny anambady. Anambady tsara zany anaka. Sany hafaliako nanaiky mifangatahako ihany ianao koroviana ny tianareo anatanterahana izany fanambadianareo izany. Miankina amin'ny arisoa ihany io roneny ka roviana ry asoa alohan'ny amalianao aloha anaka dia te anontany ianao tena sitraponao tokoa ve sa tahotra ny ho hafabaraka sy hafaboninahitra no nanaovanao sorona ny fitiavanao? Eny tokoa ry arisoa aleo azava-teny izao ny resaka fa efa samy tafiditra ao anatin'ny tokantrano vao samy hiteny hoe niterena ny anambady nefa raikitra ihany ny ady avy eo. Oka mihitsy aloha ka tsy mifankazo ange izany resantsika izany. Fa ahoana moa ve izaho efa nanambara ny anaran'ny olona kavato ho ahy so akasitrahako vaty taminareo? Fa ary izany ianao izany anaka fa nga tsy andro no ekenao vaty. Diso angenareo roneny tsy andro velively no vatiko fa olo-kafa mihitsy. Ahoana tsara hoe ty lazainao anaka? Iza? Sao dia hery mpampanala ny zanakao tsy manaiky ary ariko tsy zanako tsony ianao. Ono ary neny enao moa no anambady sa zahy? Moa ve tsy tokony hanana ny safidiko sa dia izay tsy maintsy sitraponao ihany ny tanterahana? Efa tanteraka nge izao ny sitraponao anambady amin'izay ianao tsy afa-baraka tsy afa-boninahitra nareo mantsy malaza ho matom-boninahitra loatrako. Marina ny azy roneny marina ny ianao ry arisoa ianao ny anambady fa tsy izay velively ka ianao ny tompo-tsafidy ka torohevitra fotsiny ary arisoa hoe mahay zary ianao misafidy tsara. Misaotra anao ry andry amin'ny torohevitra ao efa nay safidy matoto tonga manambara an'izany eto anatrehanareo ary matoky ianareo fa tsy hanenenako velively izany vatiko izany. Miomana ary nareo mianaka fa rapitso izy sy ny ray aman-dreny no aveto. Dia ahoana izany ry andry? Dia ahoana morony fa dia anambady izany araka ny larany teo mba natateraka ny anjarantsika mpitatana azy hatreny ambony alitara. Iandry Arisoa Iandry asa malahelo fa anjara toerana lehibe ny fa nasiako anao tatapoko anadahako. Tsy ry Arisoa aza manana iamiko ianao tsapako tokoa ange ry Arisoa fa sarotra aminao ny hamadika amin'ny fitiavana nadaho fitiavan'olon-droa tsy izany angery andry fa ataoko ahoana moa fanaiky mifangatahanao nefa isika araka ny fahalalan'ny fiarahamonina dia mpianadahy na dia napirofo tohinina sa fa hono ary Arisoa hoe ahoana izay ry andry? Moa ve dia tena sitraponao ny anambady sa noho ny tahotra ny ho hafa-baraka sa noho ny tahotra ny ho very voninahitra sa noho ny tahotra ny eny tsy sany velively na tonga ho tapa-kevitry ny anambady ry andry fa ahoana? Enono tsara nge ny resaka mifanaovako tamin'ny rado rado nga moa ny anarany? Ie, rado. Manao ny Arisoa ary to tonga lobe ianao zany? Manahoana aloha rado tonga loto koa fa tsy te hirotoroto sady ianao koa ny teny fa ilaza vaovao lehibe amiko. Ary ianao zany tena limbaovao ry Arisoa ka inona ry aloha nosotroanao aleo anga rado ranom-boankazo ihany raha mety ay miandry kely vetivety ary ianao fa andeha hanafatra ery eny ary
manoatra moa izay sy rado nefa mifankafantatratry ny ela be. Zany raha mba misy mihafahafa kory. Izay any aho dia tavaverina tonga tsy hoe leo ny sakafo izay tokony hoanitsika. Ay, ka inona rado ny vaovao ambaranao vaovao tokoa ry Arsoa. Ka asa na nahoana ny fomba fandraisanao azy? Fa inona nefa e? Tsy zany fa rehefa nanontany ny eritreritro aho ary rehefa namakafaka tsara dia raiky piti aminao ny foko ary vonina ny ampiakatra anao vadiko raha sitrakao. Rado, tia ianao? Ie. Apakatra ho vady? Rado so dia diso fete farany fitiavanao. Olona efa mitoejaza ange ahy ary fantatro tsara izany. So dia tsy izany ary ny vaovao tokony ho tenenao amiko fa zavatra hafa efa fantatro daholo ange izany ry Arsoa ary tsy diso fetefo izany mihitsy ny fitiavako fa tena voapetraka tsara mihitsy dia any aminao. Ary izay mihitsy ny vaovao ambarako aminao, tsy misy afa-tsy izay. Rato so dia tsy izany ary sarotra inona raha olona efa nitoejaza toa azy izao napakarinao vady. Ny zaza izay entoka nefa dia tsy zanakao akory. Fa inona rato nanosika anao ity mba tena tiako fantatra loatra mariny. Tsotra ry Arsoa. Fotoana fohy no nahalalako anao sy ampy nahafantarako fa tovavy tsotra sy be fitiavana ianao ary mahay mizary izany fitiavana ao anatinao izany. Ny fahatsapako fa tsy sitraponao velively na tonga io zaza ao kibonao io ka mila mpanohana sy mpanampy ianao amin'ny fitaizana sy famelomana azy. Tena marina ve izany voalazanao rehetra izany sa manofy ahy? Lazao rado ny tena marina. Tena marina ry Arsoa izay eninao teo ary tsy manofy ianao ka ahoana ny ovaly teninao? Ndray izany hafaliako. Tsy afa-baraka indrindra fa ineny. Ary inoko fa ho feny voninahitra amin'ny mariazintsika. Arsoa, faly toanao koa ny foko. Rado misaotra anao. Tsy resiny se lahatra mihitsy ve izany Arsoa mba eo anamiko e? Ny tena marina ry se dia tsy niresaka mihitsy aleo mba anana fotoana ny zavatra rehetra. Sarotra ange izany mila fenina aminy fa mpinamana sika. Dia tsy afaka manatrika amin'ny mariazana sy akory izany? Afaka ihany se raha toa ka manao solovolo dia somary manova endrika kely fotsiny. Nefa izy ve moa dia ahatsikaritra ny se ao anaty vahoaka be ao? Ahoana re izany? Dia ifona mafy aminy any nefa sa re alehako any an-tranony? Izay ataony se nefa manoro-hevitra ihany mbola maratra angery se ny fon'izy iny Maninona raha avela amin'izao aloha izy? Rehefa ela ve ny ela tsy ho tony ihany ny fony? So dia hanimba zavatra mantsy ny fandehanany se any. Tena marina ihany izany lazainy se izany. Rehefa ny andro ny volana tokoa ve tsy eo natampoka ihany ve izay ary amin'ny fotoana izay mety eo nanay no hanambarako aminy fa diso ka mifona aminao ry Arsoa. Raha tokany zanak'ise no mampanahy se dia aza manahy fa tsy maintsy ho tonga eny etratra ny se ny zanak'ise. Na dia tsy mahalala azy izy hoe ise no rainy. Oka ny reny no nanambary izany amin'ise raha sitrapony. Fa raha za tsy hananako alalany izany. Dia misaotra risena tsy izany aza. Inona moa izany risena azoko antao fa dia mitsotra nanareo. Tsara tsotra any rise dia ho tonga soa ny zaza. Misaotra rise dia ho toy izany koa anie ny anarosy voangy. Arsoa. Efa vahoamana daholo ve nety manana rehetra amin'ny mariazanao Oay, mba jereo hoe ry andro le lisitra nataontsika iny. So dia misy dikan'iray ny aminao fa ny any tsy hitako izay nalehany Fatao inona daholo izany lisitra izany ry Arsoa? Ka ao anatin'izany daholo ange ry andro ny zavatra tokony hovidiana sy tokony atao dia ny anatin'ireny koa ny anaran'ilay olona tokony asaina. Tena tsy hitako mihitsy izay nasiako ny Andanareo aloha jereo izany olona izany Izaho hitady izay taratasy ilainao any ambony. Any anefitraniko ihany raha ohatra ka misy ilanao
Gery Arso, afaka mba miresaka aminao vetivety fotsiny avy e? Iresaka amiko? Ie. Mandidy anao ivoaka ny vavatin'ny diranao. Raha tsy tehitsoko manam-pahefana fa lazaiko hoe mpamono olona eo. Resaka fohy fotsiny angery Arso e. Mifona ry Arso marina. Maninona ro raha mba hienona kely fotsiny ahy? Dia mbola tsy mihetsika ny adezera koriery dia mandany ianao sa mbola hiteny amiko indray hoe esory izazy io raha mbola te hiaraka amiko indray ianao hoe ka raha mbola te hahazo ny famindram-poko ianao dia ny lalanao no ka hizoranao. Fa misy inona ry Arso no to mivazavaza be ianao zany e? Misy mpangataka ao ambaravaranao tsy manana omena azy fa raha toka manana ianao dia omeo izy. Ary raha toka tsy mahalala tsy misy fa mbola miziry mangataka ihany dia tsy polisy na manam-pahefana hafa fa tsy te hahita azy iverina eto ambaravaraka eto intsony Gery, fa inona ny ataon'ilay eto? Dia sahan'la ve makaty? Andeha Arsy efa henoko tolo zany ny vavany anabavany sea. Aza misahirana akory miantso polisy fa aoka izao. Tsara ho an'la koa izay e. Lalana hodiana asiana olona fa tandremy ihany anefa sao dia trapavoazana any. Lehilahy mitonantonana tsy. Lasa nga histori andry? Lasa. Fa inona hono naleany taty Ifona hono. Sara sa fa tsy neny nandray azy tao fa dia angamba maivana ohatran'ny volomborona iny. Hitanao aloha ve ilay taratasy tika. Ka inona amin'ireto taratasy reto moa mbola tsy azo? Eto aty hoe ry andry. Indre? To karazany vita daholo ny ankabeazany ka. Ny akanjo sisa. Ie, fanandramana sisa natao aminy. Indry. Ary inona ny mampisento anao? Anambady any ary andry fa fambaraka ny verina izy sisy eo akanjo. Hinoko fa amin'io andro raha io feno ny voninahitry ny fianakaviana. Indrindra fa sika telo mianaka. Angamo ianao ry Arso natahotra ny hafabaraka ihany. Nahoana moa ry andry zanakadekona ny ahy. Ary ny tena natahorako mafy dia hoe ho hafabaraka neny. Sady amin'izay fa maty vady. Angamba dia lazain'ny olona fa samy niaraka tsy nahitondra teny izay mianaka. Tsy ho hafabaraka izany angenareo e. Satria raha tsy teo azy raha dia nitereka any ianao hanambady ana dia tsy tia sy tsy iray fandriana mandrakizay azy sika. Ianao kory andro dia efa mampime. Marina izany ko. Ho terenao to tsisy izany ka. Ary andao amin'izay aloha mita sy antamin'ny mandrara tsy vita e. Eny tokoa. Neny izay efa miverina avy any am-pivoriana. Dia mitsodrana anareo arak'izy ho tonga soa anefa vahiny kely izay efa andrasanareo sahady. Dia ho feny fifaliana sy fiedahana na mandrakizay ny tokantranonareo. Dia misaotra anao indrindra ry neny olo totokoa anie izany tsondranonao izany ary aza manahy ianao fa olo tondraky ny fifaliana sy fiedanana tokoa ny tokantranonay. Rato misaotra anao indrindra. Fa inona ry Arso no isaoranao fa androny androany izao no nandrenisako izany fisaoranao izany. Nanavitra ny fiainana sy neny ianao. Nanavitra ny fiainanareo ahoana fa tsy azoko ange fony toejasa rato dia samy niady sainy izay sy neny. Natahotra no hafabaraka na teo anatrehan'ny fiangonana na teo anatrehan'ny fiarahamonina. Kanjo feno voninahitra. Misaotra anao indrindra anaka. Soa tokoa ny vitanao taminay. Ery namako, ilay namako, fitiavako azy tsy higadra sy hotorian'ny olona no nanaovako an'izao. Izao Ery. Fa inona mahalasa sainanao? Tsy misy saorana angeliny amin'izany. Fitiavana no nanambadiako ny Arso. Fitiavana inoko hitoetra fa tsy handalo. Natolotry ny asem radio nareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tahotra ny ho hafa baraka
nosoratiny Ravorimbato ony Lantormamy. Novelomy Saoly sy Louise Ravelsoa miaraka tamin'ny Slof José, Nofy ary Zomamy Rina. Nandray feo sy nandrindra raha teknika Ando. Nana Totosa, Slof José.